afatry ny zomamasina atotry ny flo lefitry ny flet fiangonana loteranina eran-tany urmas filma arsevekan'ny fiangonana evangelika loteranina any Estonia. Afatry ny zomamasina namonjy atsika tamin'ny fahoriantsika ihany koa Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Luka 7:2 sy 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy, Jesosy ô, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no ionanao amiko any paradisa. Tany amboalohany tao amin'ny zaridainan'ny paradisa dia nandainga ny menarana tamin'ny filazana fa tsy misy ny fahafatesana. Nisy anefa izany. Ankehitriny mbola mandainga ny fahavalo ara-panahy, milaza fa tsy misy fiainana ary tsy maintsy tapitra ny zavatra rehetra eo amin'ny fotoana hahafatesana. Misy anefa ny fiainana. Jesosy dia nampibaribary ity lainga ity tamin'ny fanamafisana fa misy fiainana ary zany mandrakizay izany dia tsy hoe lalao foron'ny saina fa zava-misy tena iainana marina. Na dia manoloana fahafatesana tsy fantatr'ilay jiolahy teo amin'ny azo fijaliana sy nampanahy azy dia nilaza tamin'i Jesosy fa tsy irery ity lehilahy ity ka tsy misy tokony atahorany. Anio no ionanao amiko any paradisa, hoy Jesosy tamin'ity lehilahy voaheloka sy navelan'ny fiarahamonina mba hamelona indray ny fanantenany. Maneran'izao tontolo izao dia atahorana fatratra ny fahafatesana, fa indraindray koa anefa dia andrasana izy. Ny mpino kristianina dia maniry niaraka amin'Andriamanitra satria tsara lavitra izany eo aminy. Raha mihevitra ny andao ity vaninandro misy antsika ity ny kristianina dia misaintsaina ihany koa ny amin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Ny azo fijaliana foana eo amin'ny fasana dia mampatsiahy antsika fa resy ny fiainana ny fahafatesana, tsy nijanona teo amin'ny azo fijaliana Kristy sady tsy nijanona tao am-pasana rahateo Kristy. Sarotra ho an'ny olona izay tsy mino ny vaovao mahafalon'ny azo fijaliana foana sy fasana foana satria tsy afaka mahita ny fanantenan'ny fiainana mandrakizay izy. Andeha ary sika anio aneo fitiavana ka hizara fanantenana ho an'izay tsy manana fanantenana intsony. Tsy vahaolana velively ny fahafatesana, ny vahaolana tena izy dia ny fiainana. Ny apôstôly Petera dia nilaza tao anatin'ny toritenin'ny Pentekosta fa Andriamanitra nanangana an'i Jesosy rehefa nahafaka ny fanaintaina ny fahafatesana satria tsy laitra n'izany ho azonina izy araka ny asan'ny apôstôly 2:4. Tsy fantatsika hoe inona izany fanaintaina ny fahafatesana izany satria tsy fantatsika hoe taky ny ahoana izany maty. Ny any haitsika dia ny manombana ny fahoriana arak'izay mafy indrindra heverintsika, izay reny ny vatana na tsapan'ny fanahy. Jesosy dia tonga mba hiady amin'ireo fanahiana lehibe sy sarotra indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana dia tsy lalao fa tena fahoriana mahatsiravina. Toy izany koa no ananana fifaliana marina no ny tompo izay efa nitsangana tamin'ny maty, izay te hanolotra ho antsika ny fanomezan'ny fiainana tsy misy fahoriana. Teo amin'ny azo fijaliana koa no nitondrany ny fahoriantsika. Vonina anaiky izany fiainana mandrakizay tsy misy fahoriana izany ve sika? Moa ve ilay jiolahy teo amin'ny azo fijaliana vonina tamin'ny ionany amin'i Jesosy any paradisa? Mazava ho azy, eny tokoa. Izao zomamasina izao, tahaka izany koa isika dia miandry ny maraina ny Pasika izay miatombotra araka ny afatr'ilay efa nitsangana tamin'ny maty, manao hoe efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Apokalipsy 1:1-20. Engany Andriamanitra nampy antsika ka ny fifalian'ny tompo nitsangana tamin'ny maty ameny ny fony tsirairay ary mba tsy hisy na iza tsy anana izany fifaliana izany. Tahaka ilay jiolahy teo amin'ny azo fijaliana dia
efa nanota isika nefa manira ny famindrapon'Andriamanitra isika izay nahita ny fahoritsika sy naheno ny vavaka nataontsika amin'ny alalan'ny fitsanganany zanany Jesosy Kristy tamin'ny maty dia nomen'Andriamanitra finoana sy fanantenana isika fa amin'ny andro hafatesantsika dia miandry atsika ao amin'ny fanjakany Andriamanitra miaraka amin'ireo mpino rehetra ka miaraka aminy ao paradisa. Dikateny Malagasy